Manodidina ny taranja atletisme kosa nanomboantsika ireo taranja manolo tokana amin'ity alina ity ny hazakazaka anaty natiora izay karakarain'ny zareo avy amin'ny Utop no hanomboantsika izany izao tanterana moa ny roa telo any faefatra ny volana meo avy izao. Efa maherin'ny efajato araka izany no nisoratra anarana amin'ity hazakazaka ity araka ny namaran'ny mpikarakara dia nampifadiana amin'ny resaka fizahantany ny fanatanjahantena ao anatin'ity hazakazaka anaty natiora ity. Efa maherin'ny efajato amin'izao fotoana izao ireo atleta nisoratra anarana handray anjara amin'ilay hazakazaka anaty natiora andian'ny fahaenina mampitohy any Ambatobe sy Mantasoa izay karakarain'ny ny Utop na ny ultra trail des eaux plateau. Ny faharoan'ny volana May ny sasakalina no iainga ny faninanana tsy toy ny isa-taona ny faninanana amin'ity andian'ny fahaenina ity fa misy ny zava-baovao sy ny fiovana. Ny mampiavaka zany amin'ity andian'ny fahaenina ity dia ny hoe tena mampiavaka n'inona zany dia ny fiakarana ny tendrombohitra angavo be zany. Izay koa zany anisany hoe mampitombo ny halaviran'ny Utop tamin'ity andian'ny fahaenina ity zany izay lasa niampy 10 kilometatra zany dia 130 kilometatra zany izy amin'ny raha tena hoe zohina zany. Ny antony hoe nanampiana anazy hoe lasa 130 mampiavaka anazy dia hoe satria misy zany hoe mba miezaka mijery ny tsaratsara kokoa hatrany zany sy mba hoe mba ampisitsirony kokoa an'ilay korsa zany dia nampitomboina ny halavirana. Fa ny tena manintona koa zany dia rehefa tonga ny angavo be dia mahita vue panoramique an'Antananarivo zany izay tena hoe tena midadasika kokoa zany ilay Antananarivo. Izay ny tena mampiavaka ny andian'ny fahaenina ity. Misy karazany firy ireo hazakazaka dia iny ihany koa ny tsara ho fantatr'ireo mpandray te handray anjara? Misy karazany anankiefatra zany ho an'izay ny hazakazaka ho an'izay te handray anjara. Misy le tena lavitra indrindra zany 30 kilometatra miala eo amin'ny lycée français an'Antananarivo zany dia tonga ny Mantasoa dia miverina eo amin'ny lycée français. Misy ny 65 kilometra zany miainga ny Mantasoa amin'ny hôtel Hermitage dia tonga aty amin'ny lycée français. Misy ny 30 kilometatra zany dia miainga eo ambony adana Carion tonga aty amin'ny lycée français. Dia misy ny funrun filazana azy 10 kilometatra io zany mba anitomana an'ireo izay liana zany amin'ny resaka hazakazaka nefa mbola tsy samy mandeha amin'ireo halavirana lavitra be dia manodidina an'Ambatobe eo amin'ny lycée français 10 kilometatra fotsiny. Ho fanampiana ireo mpandray anjara malagasy dia nisy ny ezaka manokana nataon'ny mpikarakara mba ampitaovana ireo mpandray anjara malagasy amin'ity hazakazaka Utop andian'ny fahaenina ity. Ataon'ny Utop zany manana atao hoe commission collecte zany hoe manana partenaire zay eto Madagasikara zany na ivelany dia ireo mandefa matériel de seconde main zany hoe ao zany ny kiraro, basket, ao ny t-shirt technique, short, casquette dia ireo entan'ireo zany dia alaina ary misy partenariat miaraka amin'ny DHL no manampy mitondra ireo entan'ireo avy any andafy tonga ilay tentsika dia avy eo ireo zaraina amin'ireo atleta malagasy izay mila fanampiana amin'ny resaka fitaovana. Ary eo voazara zany eo amin'ny zato eo angamba no kiraro efa azo ary amanjato ny t-shirt sy ny matériel hafa efa azo ary eo voazara ireo mbola tsy ampy nefa mbola miezaka izay anampy an'ireo matériel ireo. Eo koa ny fanampiana amin'ny resaka inscription zany hoe misy zany ny coureur malagasy parrainé tsy mandoa zany inscription, misy koa mandoa vidiny mirary 3000 ariary. Eo zany ny fanampiana ny malagasy ary eo koa izay tena mahay indrindra zany tonga voalohany dia alefa any andafy hiditra masina any France ultramarin any Morbihan any France ary misy koa makany Colorado trait du Colorado any La Réunion ny mpandresy ny 65 km semi ary makany France ny mpandresy lasy vavy ny 130 km solo. Tanjon'ity faninanan'ity hatramin'izay ny ampivady ny fanatanjahantena sy ny fizahantany koa misy hatrany ny fanentanana isaky ny tanàna andalovan'ireo mpihazakazaka karakarain'ny mpikarakara. Arak'izany dia manampibetsaka ihany koa ireo mponina eo amin'ny lafiny sosialy amin'ny tanàna alalovan'ny hazakazaka ny mpikarakara ny Utop.